dia faly mialabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao antsika mpanaraka ny pejy araky ny fanampanantenana sy ny fanarahana dia androany no anomezana an'ilay fandarana mahakasika ny hoe inona avy ireo karazam-panahy misy eto amin'ity tontolo ity. Efa nandefa vidéo ihany tsika fampidirana tamin'iny satria lavalava ilay izy dia nalefantsika melolo ny fampidirana mba tonga dia hiresaka amin'ny votoatintsika eto amin'ity anio ity. Na zany ary tsy ahivina kely ihany atao anatin'izay fampidirana no entina teto izay dia nambara atao anatin'izay hoe ireo karazam-panahy misy hoe ireto avy ireo karazam-panahy misy ety amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia nambara tamin'izay hoe ireo karazana fanahy anankitelo misy karazana fanahy anankitelo ao anatin'ny olombelona d'origine amin'ny olona tsirairay avy dia ao anatin'izay ny hoe ny fanahy psyché, ao ihany koa ny fanahy pneuma, eo ihany koa ny fanahy âme. Ireo karazany telo eo no nambara hoe d'origine ao anatin'ny olona izay hitondrana fanazavana voboasana eto le izy amin'izao anio izao. Teo ihany koa nambara ihany koa hoe misy ihany koa le karazam-panahy izay eny ivelany tontolo eny afaka miditra any anatin'ny olona ihany koa moa izy ireny miara-miasa amin'ny olona ihany koa dia tsy inona koa ireo fanahy ireo hoe fanahy anankiroa miavaka tsara dia ny fanahy maloto sy ny fanahy masina, ireo anankiroa ireo nambara ihany koa izay zavatra zay. Tao anatin'izay sahady ara dia efa nisy le commentaire tamin'ny vidéo iny, nisy le commentaire sy le fankevitra nataon'le olona hoe misy fanahy tsireroa ihany izy fanahy eny amin'izao tontolo izao eny tontolo eny fa misy fanahy manapitsisany maro mihitsy tsy tamboisaina aussi izy eny tontolo eny. Dia izay zavatra zay zany hitondrana fanazavana eto tsara mihitsy sy mahatsindriana kely izay zavatra zay hoe ireo fanahy izay voambara hoe amanapitsisany marina, misy fanahy amanapitsisany maro eny tontolo eny amanalinaly kisa mihitsy any hoe inona izy ireny aiza izy ireny fa na izy tsara zany tao anatin'izay hoe anankiroa ihany ny karazam-panahy misy eny tontolo eny akoatsy le d'origine ao amin'le olona teo zany le nambara teo hoe pneuma, psyché, âme dia anankiroa ny eny ivelany eny tontolo eny izay afaka miditra any anatin'ny olona mivoaka miditra sy miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra eny dia tsy inona koa zany fa na fanahy maloto na fanahy madio fa ao anatin'ireo zany no misy hoe ambassadeur-n'ireo zany ireny fanahy be dia be izay voambara hoe fanahy an'izao fanahy an'izao fanahy an'izao fanahy anana ambassadeur-n'ireo hoe na izy zany ambassadeur ilay fanahy maloto na izy ambassadeur ilay fanahy masina dia hoentiny eto fanazavana momba an'izay. Dia ihany koa dia nisy ihany koa ilay hoe nisy fanahy anankiray ihany koa izay nambara hoe ilay voasoratra ho an'ny kristiana zany ty marina hoe ity fandarana ty tsy natao an'ny kristiana rery fa fandarana ho an'ny rehetra izy ty fa hoe noma hoe miresaka zava-panahintsika dia tsy maintsy resahana le tontolo kristiana satria mitafiditra ho azy eo le izy misy le fanahy nambara ho an'ny mpino kristiana le nambara ao anatin'ny baiboly le any amin'ny koritianina voaloha toko 5:10 andininy 7 no makany. Io koa misy karazana fanahy anankiray izay tsy maintsy hitondrana fanazavana eto izy io. Ary farany dia izay fangatahanareo dia ny hoe momba an'le hoe incarnation, misy ve ny incarnation, ahoana momba ny incarnation dia hoentiny ety ihany koa fanazavana mahakasika an'izay. Eny ary hiditra avy hatrany hoe inona avy ireo karazam-panahy misy, hiditra avy hatrany amin'izay tsika ary. Momba an'ilay hoe karazam-panahy anankitelo ao anatin'ny olona dia ireto le izy ny tao anatin'le nazavaina teo tamin'izany le hoe pneuma, psyché, âme hoe ireo zany le d'origine ao anatin'ny olona dia ireo no nitondrana fanazavana fa tsy pihana kely aloha le définition le hoe fanahy. Ny fanahy dia zavatra misy nefa sady tsy hita masony tsy azo tsapahitana, izay le fanahy. Dia velona fanahy dia zavatra velona le fanahy noho izany ny olombelona ny zavatra mananaina na ny olombelona mbola ho azavaina le izy biby ve misy fanahy azavaina zavatra zany amin'ny faraparan'ny fantarana any fa eo amin'ny olona aloha zany le resahana hoe ny olona velona dia manana fanahy izy ohatrany hoe ty zany zao zahako io le vatako io dia misy zahako anankiray kio miaraka amin'io vatako io fa zafanahy io zany zao le koro lay koro ny vatana manko hoe le ao anatin'le fizarana anankitelo teo hoe esprit, pneuma, le hoe pneuma,
pneuma andro hoe pneuma psyché am de le ao anatin'ireo zavatra ireo de le am zany a ity vatana le am fa vatana fanahy satria hoe misy iza vatana de misy koa za fanahy zay le izy zay le fanahy maolona zay le fanahy maolona ka io am kio io fanahy am kio miaraka amin'ny vata koa izy io tsy miala ao io raha tsy maty tsy miala ao anatin'io vatako io fanahy am kio fa miaraka amin'ny ao foana io zay ataon'ny vatako no ataony zay iainan'ny vatako ny iainany zay fiainana ataon'ny vatako io no fiainana ataon'le fanahy am kio ihany koa miaraka eo foana io tsy miala ao zany mihitsiny io rehefa maty le olona de miala io fanahy io de mandeha makany amin'ny toerana anankiray mbola hoentinety ny fanazavana momba an'izay rehefa avy eo fa aza miala ianao fa misy moa le kisarisary le ataon'ny olona le any anaty Facebook reny hoe maty zany le olona de rehefa maty le olona de iny le fanahy fa nitsangana de niala de lasa marina reny kisarisary reny hoe maty le olona de niala le fanahy de lasa le fanahy fa vazavaina hoe nakaizy ny fanahy iny rehefa faraparany fandarana ao atenatenany ao fa misy kosa le olona miteny misy le fieveran'ny olona zany manao hoe rehefa matory ny olona de miala le fanahy io de lasa mandendeha any ny rehetrarehetra any am'zay alehany any de ohatra hoe makany ambanivohitra de mifanena amin'ny fanahy tonton sy le cousin sy ny karazany rehetrarehetra any de ohatra hoe natory zany de miala le fanahiko de lasa ozy de mifanena amin'ny fanahy cousin any de lasa zay sy le cousin zay sy le fanahy le cousin niarany sotrosotro ny levy tany de iny le nofo io izy de ahitsy zay zavatra zay ny fanahy tsy miala ao anatinao io fanahy io fa ao foana io le fanahy am io zany tsy miala ao io raha tsy maty ianao fa na matory azy ianao de makaina koa io fanahy io ny vatanao matory makaina tsy mihetsika paralysé de ny fanahinao koa makaina koa le fanahinao le fanahy amanao fa tsy misy an'izany hoe niala le fanahy de lasa nandeha de ozy ny olona hoe lay amboroa ozy ny olona no lasa nandeha de mifanena tamin'ny fanahiny mifanena tamin'ny amboroan'ny dadato sy ny tonton sy ny rehetrarehetra tany de nanofo hoe niala nandeha nakakitay tamin'ny dadato tany ambanivohitra de ohatran'izay zany le izy de hoe iny izy le nofy le amboroa nandeha le fanahy amboroa moa le fanahy zany le tenen'ny olona le amboroa zany de le psyché io zany le fanahy faharoa ao anatin'ny olombelona la hoe psyché zafady fa manjivotra be le izy fa ety amin'ny place moa za de mitsoka be le rivotra toa de direct be aty amiko nefa za sady miteny ilay psyché zany lay fanahy anankiray ao anatin'ny olona araky ma hoe psyché anazy zay de tsy inona akory fa saina zany lay fanahy anankiray le fanahy psyché tsy hoe le vongana atidoha akory azavaina manko le izy tsy hoe le vongana atidoha iny akory no atao hoe psyché fa ilay saina mieritreritra ilay saina mandinika ilay saina manapa-kevitra ilay saina mibaiko iny no psyché fa tsy le atidoha tsy ty le atidoha le vongana atidoha kory le miodikodiny iny akory fa ilay saina mandinika saina mieritreritra saina manapa-kevitra sy mibaiko iny ilay psyché iny de iny saina mandinika sy mibaiko sy manapa-kevitra iny de ianao koa iny fa misy koa fanahy anankiray miaraka amin'izy iny ao amin'ny maha hoe zay le misy le tena izy de misy koa le fanahy de miaraka eo ihany koa zany reo zavatra reo de miara-miasa sy miara-miaina sy miara-misala eo reo le psyché le sainao directa sy lay psyché lay fanahinao lay fanahy psyché ao anatin'le fandinianao sy le fieritreretanao ao miaraka eo le zavatra reo de ozy ny olona hoe iny io sisy ny olona no miala de lasa mandendeha any ambanivohitra any rehefa matory ny olona de valiny raha ohatra asitsika koa de ohatra andraytsika raha niala raha natory raha zany ilay olona anankiray ka niala le fanahiny de lasa nandeha nakany ambanivohitra de fanena tamin'ny fanahiny cousin tany de lasa nandeha niaran-drevy mifanahiny sy mifanahiny cousin niarany sotrosotro tany de azony nofo zay zavatra zay de lasa ohatrany hoe manofo izy niaran-drevy tamin'ny cousin manofo niarany sotro tamin'ny cousin de hoe iny izy le olona le fanahy le fanahy miala le amorosy
le mpisise zany le nandeha tany a de rehefa miverina ozy iny a de taitra le olo de zao ary raha tena niala tao amin'ilay olona tokoa ilay fanahy de lasa nandehandeha de fanena tamin'ny fanahy cousin tany ambanivohitra de niaran'irevy izy koa zay de tokony hitovy zany a ny nofon'ilay olona anankiroa reo nefany a ilay olona fotsiny a ilay natory a no lasa ny fanahiny a azafady ilay olona natory fotsiny a no nanonofy an'le hoe niaran-drevy tamin'ny cousin fa cousin tsy nanonofy anazy dikan'izay tsy nisy fanahy fanena tany fa inona raha zany a ilay niala rehefa natory izy a de fanena de tsy inona akory iny a fa ilay fieritseretana no mieritseritra tonga any amin'ny cousin de mieritseritra hoe hoe miara mirevy a miara misotro amin'ny cousin sy ny cousine rehetrarehetra any ilay fieritseretana fotsiny iny eo izy a le olona matory a ny fanahiny a ao foana le fanahy na le mpisise a na le amma tsy mihetsika ao reo anankiroa reo mbola resana le pneuma rehefa le fanahy pneuma rehefa avy eo a fa na le mpisise a na le amma tsy mihetsika ao anaty vatany ao io fa ao mba makaina koa izy a rehefa matory le olona de makaina izy a fa ilay fieritseretana no lasa nandeha tsy hoe niala le fieritsereta fa le fieritsereta hoe za zao mieritseritra hoe any Madagasikara de mieritseritra any Madagasikara de mahita amin'ny fianakavianako any Madagasikara zay le eritseritro a nefa za eto ihany tsy mifanahiko ny lasa tany a fa ny eritseritro no nandeha tany a de iny a no mieritseritra an'izay zavatra rehetrarehetra zay de lasa ohatrany hoe tena miaina any a ny olona manko rehefa matory ny olona rehefa hoe makaina rehefa matory zay le olona makaina zany le fanahy-mpisise makaina izy a de makaina koa le nofo rehefa makaina koa izy de makaina koa le nofo a de tsy mihetsika matory eo ambony fandriana de zany hoe ohatrany hoe totalement matory izy matory de totalement à zany le nofo a faible fa izy tsy maty a faible eo le izy a de misandratra le fanahy amin'iny fotoana mahazo vahana be le fahatsapam-panahy amin'iny fotoana iny a de le zavatra eritseretin'ny sainy a lasa ohatrany hoe tena réel amin'iny fotoana iny amin'izy iny matory iny de iny lay nofo iny fa tsy hoe niala le fanahy de mifanena tamin'ny fanahy hafa tany raha niala iny de mifanena tamin'ny fanahin'ny tantinina tany na fanahiny zokinao tany a de tokony hitovy ny nofonao sy zokinao fa mifieritseretanao fotsiny ny eritseritra ny zokina ny eritseritra ny tantinina sy ny sisa rehetrarehetra de iny le avy amin'ilay fieritseretana fa zay le izy hoe io fanahinao io tsy miala ao anatinao na le fanahy-mpisise zany a na le fanahy amma ao anatinao ao foana io a fa tsy miala ao io akory a fa inona raha zany le fanahy hoe miala sy ny ohatran'izany ny fanahy miala ny fanahy hoe ohatrany hoe mifamezivezy tsy hoe miala koa le izy fa mifamezivezy eo ihany izy a de mifamaofao sy mifamezivezy eo a de le fanahy pneuma inona indray ty pneuma ty ny pneuma de ny fofinaina mbola anao ihany koa iny mbola anao ihany koa le fofinaina iny ny fofinaina mifamezivezy mivoaka miditra ao anatinao sy eny ivelany de ao anatinao sy eny ivelany iny a de ianao ihany koa ny fofinaina aloha zany a mazava ho azy ny fofinaina koa de azo tsapaitanana zavatra azo marina hoe tsy azo tsapaina tsy azo samborina le fofinaina fa rehefa ohatra hoe tarafina amina fitaratra na ohatran'izany de hita hoe io le fofinaina rehefa tarafinao zao de miaina ianao de heninao ny hafanan'le fofinaina azo tsapaina zany le izy a na de tsy hita direct azy azo tsapaina mety ho hita ihany izy rehefa le mangatsika be sy amin'ny rehefa tarafina io fofinaina io ndray a lay hoe pneuma fa hoe raha io zany le fofinainao a le mivoaka miditra eo a mivoaka eo iny a de lasa eny amin'ny tontolo eny miditra eo iny a de ao anatinao de misy fanahy koa miara mifamezivezy amin'iny fofinaina iny amin'iny pneuma iny misy fanahy mivezivezy mivoaka miditra mifamezivezy mivoaka miditra eo eny avelany iny de miditra ao anatiny de ao anatiny de anao iny defa ao de miala ao iny de eny avelany a de tsy anao iny defa eny avelany a de mifamaofao eo iny mpamaofao eo iny de iny a ilay antsoina hoe pneuma fanahy pneuma misy fanahy zany mifamezivezy miaraka amin'iny fofinaina iny satria ianao ihany koa le fofinaina de mifamezivezy mivoaka miditra eo amin'ny iny pneuma iny a no ohatrany hoe ohatrany hoe mahatafiditra an'ilay fanahy eny avelany eny a ao anatin'ny olona anankiray marina hoe ny saina no mibaiko an'le izy a ny saina no voakolokolo sy voataiza de lasa manaiky sy mino a ilay fanahy misy eny ivelany eny le olona anankiray a de ny
amin'ny alalan'ny fofonainy no idirana amin'ny alalan'le fanahy pneuma le fofonainy no idirany ao anatin'ilay olona koa dia tafiditra ilay fanahy ohatra hoe fanahy eny avelany eny satria le saina voataiza tamin'ilay zavatra anankiray ohatrany hoe raisiko ohatra ny tenako hoe za zany zao voataiza sy voakolokolo ara-panahy tamin'ity vato anankiray ity a dia lasa mivavaka amin'io vato io a sy ny sisa dia rehefa avy eo a rehefa mivavaka amin'io a dia le fofonaina le mivavaka amin'io a dia misy fanahy io vato io misy fanahy miboaka io vato io a dia lasa tafiditra ampidiriko fanahiko any anatiko any le izy a dia lasa miaina amin'ny fanahin'iny vato iny ahako a dia iny a le fanahy hoe tsika eto ny fanazavana amin'iny hoe fanahin'io vato io marina ve iny zavatra iny a fa amin'ny alalan'ilay pneuma zany intermédiaire hoe ifamezivezen'ilay fanahy eny avelany sy ny fanahy ao anatinao zany ilay pneuma fa misy olona zany a mahay manipuler olona amin'ny resaka zava-panahy io ohatra hoe mahay ilay olona manao hoe manandratra an'ilay fanahy ao anatin'ny olona anankiray le olona mpanao an'ireny zany ohatra hoe na izy zany psychologue na izy hoe psychologue psychiatre sy ny karazany ao azavaina eto le zavatra ireo rehefa mandeha ao aorian'ny fandaharanao a hoe inona ny atao hoe psychiatre inona ny psychologue a dia inona ny asan'izy ireo a inona ny zavatra ataon'izy ireo a dia misy an'ireny karazan'olona ireny zany a mahay a manipuler olona hoe ampisandratra ny fanahy ao anatin'ilay olona io hoe tsotra manko le hoe manasandratra an'ilay fanahy le fanahy amina le tiana resahany eto a le fanahy amina ao anatin'ilay olona hoe tsotra fomba hoe anasandratana an'iny a ny fomba fanaovana azy a amina hoe olona hoe nianatra momba ny zava-panahy sy nianatra momba resaka siansa ihany koa le izy a hoe le sakafo a hohanin'le olona no mahatonga an'le olona hoe matanjaka ny heriny a ny vatany na hoe marefo ny vatany amin'ny alalan'ny sakafo ka hoe rehefa tiana zany ohatrany hoe hisandratra be le fanahy dia misy sakafo zany a le sakafo le mampatanjaka vatana le sakafo manetsiketsika vatana ohatrany hoe excitation na le sakafo mampafana vatana reny a no asiana fadian'le olona dia rehefa mifady an'ireny le olona dia marefo le vatana faible le vatana dia rehefa marefo le vatana dia misandratra ho azy le fanahy lasa tonga dia maheno le fatsapapanahy zany amin'izay fotoana izay rehefa marefo io vatana io a dia henon'le olona le fatsapapanahy ao amin'le vatany a misandratra automatika zany ilay vatana amin'izay fotoana izay hoe ohatra hoe asiana mifady inona avy le hanina ohatra hoe hanina mampafana vatana zao ohatra hoe ny hena rehetrarehetra dia mampafana vatana dia rehefa mifady hena zany asian'le mpitaiza mifady hena zany a ilay olona taizany dia mifady hena izy a voalohany dia mangatsika le nofony rehefa mifady hena rehefa tsy mihinan-kena izy a mifady hena foana dia lasa mangatsika le nofony a tsy mahazo hafanana zany ilay vatana dia rehefa tsy mahazo hafanana ilay vatana dia fanampon'izay a asiana mifady an'ireo sakafo misy manaitaitsy misy excitation koa le olona fanampon'izay ohatra hoe inona avy sakafo misy excitation ohatra hoe ny tongolo rehetrarehetra sy ny sakay mba amin'ny zavatra excitant rehetrarehetra ireny asiana mifady an'ireny le olona dia sady tsy taitaitra le vatana no mangatsika dia mazava ho azy eo koa ohatra hoe asiana mifady gazy sy mba amina zava-mahadomelona mazava ho azy le olona misy mahatsara azy aloha le mifady zava-mahadomelona fa hoantely resa aloha antely le resaka dia asiana mifady an'ireny rehetrarehetra ireny zany le olona dia rehefa mifady an'ireny le olona dia faible le vatany a sady mangatsika le vatana ny faible no tsy taitra dia misandratra ho azy le fanahy zay zany le fomba ataon'ireny le mpitaiza fanahy reny a amin'le olona hoe mifady an'ireo ianao a dia rehefa mifady an'ireo izy a dia misandratra ho azy le fanahy ao anatiny a dia rehefa ny zavatra mampalahelo anefa raha ohatra le olona ka hoe nasiana ny fady an'ireny zavatra ireny ka hoe rehefa avy eo a dia tezana tamin'ny fanahy masina le olona dia tsisy maharatsy an'izay zavatra izay fa ny zavatra mampalahelo sy ny zavatra misy matetika asiana mifady sy miaritra n'ireny zavatra ireny le olona mifady amin'io a za mahita le olona mifady tena hita hoe marefo tena hoe trop totalement faible le olona ary tena hoe marefo le fahasalaman'le olona
alana reto tena hoe mora marary kely le olona, tena hoe mangozozozy le toe-batan'le olona satria fadina daholo na iena na rehetrarehetra na ny tongolo rehetrarehetra. Dia nefa raha ohatra araka hoe resaka soratra masina no resahana, ny soratra masina tsy nampifady tongolo, ny soratra masina tsy nampifady hena rehetrarehetra, fa hoe le hena nasian'ny soratra masina mifadiana ohatra zao le voasoratra any amin'ny Léviticus 11 reo ihany hoe reto fadiana dia reto no hohaniny, fa izy tsy niteny hoe fadio daholo. Fa tsisy raha ny resaka ara-pahasalamana hoe hoe vatana dia tsy dia mampaninona raha ohatra hoe tena hoe safidy hifady hena le olona noho ny amin'ny fahasalamana tsisy maharatsy an'izay hoe hifady hena izy fa fotsiny hoe any amin'le hoe resaka zava-panahy le izy matetika dia lasa ohatrany hoe efa mifady le efa miaritra an'le fifadiana le olona, nefa rehefa avy eo rehefa misandratra zany le fanahin'le olona dia fanahy hafa indray no ampidirin'le mpitaiza fanahana azy ao anatin'le olona. Izy fanahy efa misandratra iny le fanahin'le vatana ao anatiny dia fanahy hafa no ampidirin'le fa tezana indray zany tezana ao anatin'izay zany dia tezaina ihany koa le fanahy le psyché, le cerveau tezaina mihitsy le psyché zany hoe akafian'le fisandratany fanahiny dia tezaina izy hoe rehefa avy eo hoe ity fanahy ty no mpitaizanao, ity fanahy ty mpanampy anao, ity fanahy ty mpiaro anao, ity fanahy ty no tahanao sy ny sisa. Rehefa avy eo zany ampidirina ao asiana makafian'io fanahy io le olona, izy efa mafana be ny ara-panahiny iny dia iny fanahy iny no nitezaina sy ny kolokoloana tao anatin'ny sainy, tao anatin'le psyché tao anatin'le fanahy psyché tao dia mazava ho azy iny no inony dia rehefa avy eo mivavaka sy mandray an'iny fanahy iny izy, zay manompo an'iny fanahy iny dia amin'ny alalan'le pneuma amin'izay dia tafiditra any anatiny ilay fanahy amin'ny miasa amin'iny zavatra iny. Ohatra zany hoe rehefa efa mba nisandratra ny fanahin'le olona zany nihetsy le vatany dia nisandratra ny fanahiny dia nasena mivavaka tamin'ity sarivongany ity le olona, na nasena mivavaka tamin'ity bibilava ity le olona, na nasena mivavaka tamin'ity elefanta ity le olona, na nasena mivavaka tamin'ity trombo ity le olona, rehefa avy eo na nasena mivavaka tamin'ny dadabe na tamin'ny bebe sy ny razambe, na nasena mivavaka tamina inona daholo reny karazam-panahy rehetrarehetra hoe fanahana haniny mpitaizanao ty mpiaro anao ty, nasena mivavaka tamin'ireny le olona. Dia rehefa avy eo rehefa mivavaka amin'ireny le olona dia tena misy fanahy tafiditra tokoa ao anatiny dia izy zany mihevitra hoe ohatra hoe fanahana, ohatra hoe mivavaka tamin'ny bibilava izy dia mieritreritra izy hoe tafiditra ao anatin'le fanahin'le bibilava tsara fanahy ozy, nefa ny zavatra tsy fantany fa tsy fanahin'ilay bibilava na tsy fanahin'ilay dadabe, tsy fanahin'ilay vato na ilay sarivongana, tsy fanahin'ilay biby na tsy fanahin'ilay hazandrano na hoe fanahina na rehetrarehetra na zazavavy sy karazany rehetra, tsy fanahin'ireny mihitsy ny tafiditra ao anatin'le olona zay le olona, fa ilay fanahy anankiray amin'ilay fanahy no tanisaina teny am-piandohana hoe reto avy fanahy misy eny amin'ny tontolo eny dia ny fanahy maloto sy ny fanahy masina. Dia ohatra zany mivavaka hoe rehefa mivavaka zany le olona dia asiana mivavaka amin'ity sarivongany ity le olona dia mivavaka amin'io izy dia tena miaino sy tena mamaly anazy tokoa ny fanahin'io sarivongana io nefa tsy io sarivongana io zavatra tsy miteny io, zavatra tsy mamaly io fa fanahy maloto no miexploité an'io sarivongana io manararoatra miprofity an'izay finonin'ilay olona zay dia lasa miditra ao anatin'ilay olona dia manome fitahiana na mamaly vavaka na ohatrany hoe lasa mpiaro na ohatran'izany sy afaka manao an'izany le fanahy maloto fa fitaka le izy le olona tsy mahalala, fa le olona mihevitra hoe tena mahasoso mahatsara azy le izy misy moa nefa tena mahalala nefa tsy fantany fa fitaka le izy fa blokazy natao tsy andanan'ny olona any amin'le fanahy anankiray dia le fanahy masina ireny zavatra ireny, le fanahy miasa rehetrarehetra eny amin'izao tontolo zao eny le fanahana zao hoe makatso makaroa fanahana sy ny sisa rehetrarehetra, fanahany dadatoa rehetrarehetra izy ireny fanahy ratsy, ilay fanahy maloto, fanahin'ny démonie na fanahin'ny satana no miexploité an'ireny zavatra ireny dia mamaly vavaka miaino vavaka dia mitahan'ilay olona na le olona raha zany hoe mivavaka amin'ny maty eny hoe tonga ny vanim-potoana hoe 1er novembre dia lasa mandeha manatitra voninkazo dia eo dia mivavaka kely eo hoe dadabe mba taio zay mba taio fa hanala fanadinana dia tena hoe mety hitahanao tokoa le fanahin'ny dadabe satria nanana finoana ianao
nivavaka tamin'le nitavavaka tamin'ny dadabe efa maty ianao de na de nitanao izy fa tsy le fanahin'ny dadabe no nitanao fa fanahin'ny dadabe efa any am'le fitoerana anankiray zay ho resahany eto rehefa avy eo tsy afaka manao nininina amin'ny velona ntsony fanahiny maty iny fa fanahiny devoly fanahiny démonie fanahy maloto no ny exploité zay zavatra zay miprofity an'le finoanao de niditra atao anatinao de lasa lasa taiza-panahy ratsy ao anaty amin'izay fotoana zay satria iny ny fanahy tafiditra ao anatinao ianao tsy malala blocage zay zavatra zay tsy andananao an'le fahamarinana sy le fanahy masina na misy koa raha ohatry ny hoe le fanahy io le fanahy maloto io tena hoe mahay koa izy maka endrika toa fanahy masina misy an'izay le izy tena hoe maka endrika toa fanahy masina mihitsy le fanahy maloto amin'ny alalan'ireny mpitondra fivavahana reny tsatsatsatsan'ireny hoe misy fikambanam-pivavahana zany atsoina amin'ny anaran'i Jesosy manonona Jesosy karazany ohatran'izany nefany tsy araka le sitrapon'Andriamanitra tsy araka le famarinan'Andriamanitra tsy araka le teny tsy misy kilema tsy araka le fampianarana marina sy masina le zavatra hoentin'le fikambanam-pivavahana nefany mampiditra fanahy ao anatin'ilay mpino ao aminy izy de ny zavatra tsy fantatsy le mpino amin'izay fotoana zay tsy lay fanahin'Andriamanitra ny miasa ao anatin'izay fa eo le fanahy mamitaka amin'izay fotoana zay mbola resahana amin'ny fotoana manaraka mety hoe zavatra fandarana mitokana mihitsy ny resahana momba an'izay fa ajanontsika momba an'iny hoe fanahy masina sy entre hoe fanahy maloto io fa efa somary nazavazavazana teo iny fa mbola lava moa le fotoana lava le fandaro mbola resaka zavatra bedibe tsika fa raha ny fanahy masina ho resahantsika amin'ny fotoana manaraka hoe takiny ahoana ny endrika amin'ny fanahy masina atao fandarana mitokana mihitsy iny mba tsy hahamona aminaina an'le mpiaino satria ny mpiaino tsy voatery kristianina le miaino antsika fa na de zany ary mety mangetaheta ihany koa ianao mba te hahalala an'izany de isy fandarana anankiray manokana mihitsy hoentina hoe tahaka izao zany endrika ny fanahy masina zany ary amin'ny alalan'izao ny ahafantarana hoe tena izy io na tsy tena izy io hoentin'izay fandaran'izay amin'ny manaraka fa natsidika teo ihany koa le misy efa miresaka an'izay antsika de misy le ohatry ny hoe le voasoratra any amin'ny Korintiana voalohany toko 5:20 andininy fahaefapolo angamba izay fahaefapolo manomboka tsisy baiboly fa manazava fotsiny fitadiana ato anatin'ny saina manomboka amin'ny andininy fahaefapolo makany amin'ny farany hatramin'ny fahaenina amby 20 sy ny sirany angamba izay raha tsy diso momba le fanahy voasoratra ao le misy baiboly any akaikinao de afaka vakianao zay zavatra zay hoe ino io fanahy io fanahy io de tsy inona akory io fa voalaza le izy hoe tenanao ihany io fa tenanao be voninahitra any an-danitra io atafy anao ao anatin'ny raim-pimaso le hoe hanovana an'ilay tena tsy mety loha lay tena mety loha ty izy hovaina ho tsy mety loha de mandeha miakatra any an-danitra miaraka amina Jesosy any amin'Andriamanitra mandrakizay iny lay fanahy voasoratra amin'ny 1 Corinthiens 40 iny le hoe tena tsy mety loha le hoe tena tsy mety loha le fanahy ianao ihany iny ianao fa ianao any an-danitra izay tsy mbola tafinao iny amin'izao fotoana zao satria ianao mbola nofo aloha mbola nofo mety loha ianao amin'izao fotoana zao nofo amma sy fanahy amma le nofo mety loha fa le fanahy amma lay tsy mety maty mbola io aloha ianao amin'izao fotoana zao ka na maty ary ianao de misy fitoerana ametsahana n'iny fanahy aminao tsy mety maty iny fa le nofonao potika sy rava fa rehefa tonga fitsangana amin'ny maty izy de le nofonao potika sy rava iny no soloina an'ilay tena be voninahitra avy any an-danitra ao anatin'ny raim-pimaso mialohan'ny isehon'ny tompo eny amin'ny raha olanitra ho azavainy zay zavatra zay hoe fa maninona raha tsy amin'izao fotoana zao izany tena be voninahitra any an-danitra zany de fa natafy anao ny antony satria mbola nofo aloha ianao fa rehefa tonga izay fotoana zay de misaraka le nofonao sy le fanahinao amin'le amma le nofo potika le amma teriziny de rehefa tonga amin'izay fotoana ijerenan'i Jesosy eny amin'ny lanitra de le nofo potika anao iny le mety loha iny no soloina an'ilay tena be voninahitra de le fanahinao le mahay anao io le ammanao mahay anao io zany no tafina an'ilay tsy mety loha avy any an-danitra de mandeha makany amin'ny Andriamanitra izay fanahy iny zany hoe mametra-panontaniana ry olona anankiray ry hoe amin'izay fotoana zay ve zany fanahy anankiroa ve zany no mitambatra iray eny zay le izy satria misy le fanahy amma mahay anao ao anatinao tsy mety maty iny lasa izay mitafy nofo izy amin'izao fotoana zao fa amin'izay fotoana zay kosa mitafy an'ilay avy any an-danitra amin'izay le fanahy mahay anao iny de miakatra makany an-danitra any amin'Andriamanitra zay iny fanahy anankiray mbola resahana misimisy moa iny amin'ny fotoana manaraka fa somary lavalava kely le fotoana fa
Tapitra sady fantarantsika nefa mbola be dia be le zavatra tokony ho resahana, mbola tokony resaka an'le hoe incarnation le fanontanian'le olona hoe misy ve ny incarnation sy ny sisa dia mialohan'ny hidirana amin'iny resaka iny nefa dia tsy maintsy hazavaina le momba an'le atao hoe fiaina tsy hita sy reny hoe Sheol Hades ny mbola mety tsy maintsy ho tsindriana ihany koa le misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly ao any amin'ny apokalypsy toko fahaenina angamba izy zay toko fahaenina andiny fahasivy angamba izy zay tsisy baiboly moa fa resaka any amin'ny apokalypsy toko fahaenina andiny fahasivy mbola ho hazavaina kely tsindriana kely io tenin'Andriamanitra io satria miresaka fanahy maty antsika dia tsindriana kely io dia hazavaina koa le hoe Sheol sy ny Hades hoe momba an'le fiaina tsy hita hoe makaiza ny fanahin'ny olona rehefa maty izy dia rehefa voazava tsara amin'ny antsipiriny zay zavatra zay dia mitsipindy ohatrany kapsily fotsiny tsika dia mazava hoe misy ve ny incarnation sa tsy misy mety resaka ihany koa tsika momba ny atao hoe rasy amin'izay fotoan'izay fa inona tsy voazava aloha taperina tsy aloha fandarina satria tapitra amin'ny fotoanantsika fa ho tohizan'ity fantaran'ity avy eo ho tohizan'ity vidéo ty fa aza miala amin'ity page ty ianao abonné foana amin'ny page zarao ny page dia abonné zarao ihany koa vidéo raha mahasoa raha hitanao hoe fantatry hoe mety tsy mahasoa mety misy olona mila an'izay vidéo